dia faly miaraba antsika rehetra indray a manaraka ny pejy ny finoko na ato amin'ny Facebook izany na amin'ny YouTube. Dia toizantsika indray ary a ny fizarana manaraka mahakasika ny katesisy kely. Amin'ity androandroany ity isika dia iresaka mahakasika ny anjely sy ny olombelona. Dia anomboka avy hatrany ary isika. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ny anjely sy ny olombelona. Iza no lavorary indrindra amin'ny zavaboary? Ny anjely sy ny olombelona no lavorary indrindra amin'ny zavaboary fa manam-panahy. Inona ny anjely? Ny anjely dia fanahy soa tsy manam-batana, mpanotrina an'Andriamanitra sy irakirany. Toetra manao ahoana no naharian'Andriamanitra ny anjely? Masina sy sambatra no naharian'Andriamanitra ny anjely. Naharitra masina daholo ve ny anjely? Ny sasany naharitra dia ny anjely soa, ny sasany kosa ny komy tamin'Andriamanitra ka dia nazera taminy amin'ny afo be dia atao hoe demony. Manao inona ny demony? Maka fanahy antsika olombelona ny demony mba avariny amin'ny afo be miaraka aminy. Manana anjely mpiambina ve isika? Eny, samy manana anjely mpiambina anankiray nasian'Andriamanitra hitandrina sy hiaro antsika avy isika. Iza no lehilahy sy vehivavy voalohany? Adama no lehilahy ary Eva no vehivavy voalohany no harian'Andriamanitra, ka avy aminy ny olona rehetra. Toetra manao ahoana no naharian'Andriamanitra ny Adama sy Eva? Masina sy sambatra no naharian'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia napetrany tao am-paradisa tany, toerana mahafinaritra. Naharitra masina sy sambatra ve Adama sy Eva? Tsia, tsy naharitra i Adama sy Eva fa nandika ny didin'Andriamanitra. Nihinana ny voankazo voarara ka very hasambarana sy fahamasinana. Inona no vokatry ny fahotan'ny Adama? Very ny asin'Andriamanitra tao aminy, dia noroahina hiala tao amin'ny paradisa tany izy ary voan'ny tsy fahalalana, ny fitongilana an-dratsy mba amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana. Voan'ny fahotan'ny Adama daholo ve ny olon-drehetra? Eny, voan'ny fahotan'ny Adama avokoa ny olon-drehetra taraniny, ka teraka manana azy daholo izy rehetra, afa-tsy masina Maria. Inona ny anaran'izany fahotan'ny Adama izany? Fahotana lova no anaran'ny fahotan'ny Adama mahazo antsika taranana, na antsoina ihany koa hoe fahotana tamin'ny fototra. Dia izay ary no mahakasika ny katesisy kely androany. Dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.